Valvolana zay no lasa tovolahy kely 7 no nodidina heriny tao anatin'ny distriktina Tsimondrano ary noraisin'ny fikambanana fanasina fampandrosoana Tsimondrano izany ary tombony lehibe ho an'ireo ray aman-dreny ny fahavitana izany satria dia afa-pahasahiranana izy ireo. Eritaona no nisinty aretina heriny eto amin'ny filahiny Tsanta tovolahy kely vao 3 taona monja ity. Monina ao amin'ny fokotanina Ambomamory, commune Ambalavao, ao amin'ny distriktina Tsimondrano. Mitaky fandidiana ity aretiny ity no izy efa niomby be. Sahiran-tsaina ny reniny Rasoamalala Jeannette no izy tsy manana entina anaovana ny fandidiana. Ny fandidiana izay ilaina vola mitetina hatrany amin'ny 3 hetsy ariary. Nanapa-kevitra ny hanatona ny fikambanana fanasina ho fampandrosoana Tsimondrano tarihan'ny solombavam-bahoaka Jaune Randriary Malala. Fantatra amin'ny anarana hoe John Nelita ity renim-pianakaviana ity no izany. Nahatonga anazy ity izany dia miresaka mitomany. Rehefa mitomany izy dia mibotsina ilay izy. Dia efa ela ihany misy ity fa tsy ampy izany ilay volanay, ilay vola hoentim-manana izany no tena tsy satria lafo ihany ilay fanaovana an'ilay opération. Dia naheno izay naheno tamin'ny débité hoe mba manao asa sy izy mikarakara zazavoan'ny heriny dia nandray izay dia mba mivaliany soamantsara ny antsonay. Dia rehefa makany amin'ny dokotera izay mba makany amin'ny dokotera nakatoroy dia 1,5 million izay ny vola aloha amin'ilay izy mahavita ny totalin'izy rehetra. Taoriny ny feonan'ny reniny Tsanta tamin'ny solombavam-bahoaka dia fantatra fa hirsoana tsy ho ela ny fandidiana azy. Ankizilahy kely 7 nampian'ity solombavam-bahoaka ity teo amin'izay fitsaboana ny aretina heriny izay Tsanta. Nanomboka tamin'ny volana janoary tamin'ity taona ity ka hatramin'izao. Nanao antsoava amin'ny fitondram-panjakana sy ny malala-tanana isian'ny fifanampiana amin'ny fandraisana tanana ireo ankizy voan'ny aretina mpahazo ity tovolahy kely ity ny solombavam-bahoaka John Nelita. Momba n'ity resaka aretina heriny mahazo ny ankizy any amin'ny distriktina Tsimondrano zany dia tsy voandroany izy io efa tamin'ny desambra tany izay nanomboka nisy ny fanampiana zany amin'ireny zanak'olona voan'ny heriny ireny ary tamin'izany fotoana izany dia mbola vitsivitsy fa taty aoriana moa nandeha zany ny feo fa anisany mba manampy ny fikambanana misy ny tena amin'ny fandidinan'ireny ankizy voan'ny heriny ireny dia betsaka ny tonga any amin'ny fikambanana zany mangataka fanampiana ary tena mampalahelo izy satria nanomboka ny volana janoary nakaty dia efa tonga hatrany amin'ny 7 any zany zao ny isan'ny ankizy voan'ny heriny nampian'ny fikambanana ka masolombavam-bahoaka ny tena ihany koa dia manao antsoavo ny tena any amin'ny ministèren'ny fahasalamana sy any amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky mba hanampy amin'ny tolo-tanana satria tsy azo endrasana ela be tsy na fandidinan'ireny ankizy ireny dia mba jerevana zany izay fanampiana eo satria fa tena tsy araka tsony ny hoenti-manana na eo amin'ny ray aman-dreny zany na eo am-pelantananay hitondrana ny ankizy zany anaovana an'ilay fandidinan'ny heriny satria raha ny tatitra tonga ty aminay zany rehefa mitondra ny taratasy avy any amin'ny dokotera ilay ankizy ireny dia eo amin'ny 1,250,000 francs 1,500,000 francs vao vita ny fandidinan'ny heriny. Raha ny fanazavana dia mbola misy tovolahy kely 9 no mbola mila fanampiana. Lafo dia lafo nefa ny vola ilaina amin'izany ka izao anaovan'ny solombavam-bahoaka antsoavo izao.